Tanto amasina moa dia rehetsy ny isan'ny gazety Zarena izay manazava ny programa nasan'ny Roland Ratsiraka. Misy teboka 12 rehefa lany Roland Ratsiraka dia hisy gazety manokana ho an'ny Toamasina hatao indrindra mba hanampina ny tanora tsy anasa. Izany moa ny zavatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka ny Toamasina ity ary taorian'io dia nanao fanambarana ihany koa ny tenany. Nangataka autorisation ny seni manaiky fa ny prefecture tsy manome kanefa efa ela napetraka ny fangatahana. Nohon zany ho ity solombavam-bahoaka voafidy tao Toamasina ity dia manao fanambarana ny tenako dia ny hoe tsy nahazo autorisation eo amin'ny super U ex soprety ny candidat laharana fa efatra ny alahady 1 Desambra ka any amin'ny fokontany manao dota. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity Roland Ratsiraka ity koa dia zaraiko aminareo rehetra. Tompoko vavy izy tompoko lahy melohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika aloha dia mbola toy ny mahazatra foana abonné vetivety alohan'ny sainatsika ary asio j'aime ny vidéo aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement chaîne izany melohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Nahanombohantsika avy hatrany ny resaka izay ataontsika moa dia resaka filohan'ny Senegal izay tena mahoraka amin'izao fotoana izao. Nandidy ny hialan'ny tafika Frantsay ao aminy ny filoha Senegalais. Ho fanajana ny fiandrianam-pirenena dia nandidy any Frantsa hanakatona ny toby miaramelany any Senegal sy hampody ireo tafika Frantsay any aminy ny filoham-pirenena ny Senegal. Tsy midika ho iafaran'ny fiarah-miasa akory izany ho ity filoham-pirenena ity fa mbola manana toerana manandanja amin'ny fampandrosoana ao an-toerana indrindra amin'ny lafin'ny fampiasam-bola i Frantsa. Miresaka mikasika an'izay Senegal izay isika dia tsara ihany koa ny mampafantatra, tsara ny mampiatsiahy ny hoe Chine, Turquie, États-Unis sy ny Arabie Saoudite ihany koa izao miara-miasa amin'ny Senegal kanefa tsy manana toby miaramila any. Firenena mahaleo tena ary manana ny fiandrianany i Senegal ka tsy tokony ahitana tafika avy any amin'ny firenenkafa mihitsy mitoby ao aminy ho hatrany ity filoham-pirenena ity raha ny tafa tamin'ny AFP. Izany moa ny vaovao mahoraka any Senegal ny mikasika ny filoham-pirenenan'ny Senegal izay namoaka iny fanambarana iny koa dia zare kely aminareo rehetra ato. Raha tsy ahivina moa ny tantara izay efa nisy teo amin'ny France sy Senegal dia nienjandroa nitady teo amin'ny président fahisy Emmanuel Macron tamin'izany fotoana izany. No lavin'ny filoha Senegal ny fandoavana hetra momba ny harena ankibon-tany natao tany Frantsa hatramin'izay. Ary anisan'ny teny izay nataon'ny filoha Senegal tamin'izany fotoana izany ny hoe ahoana no hanekeko fa eto amiko no misy ny harena rehetra kanefa any Frantsa no handoavako ny hetra izay ho takiny fanjakana amin'ireo mpandraharaha. Zavadoza ka tena zavadoza ny nafitsiko ireo mpitondra ny fandimba hatramin'izay satria praitsy kombakomba tamin'ireo mpanjanatany ka tsy azo ekena velively mihitsy izany ary izao président Faye no mandidy sy manapaka hetra rehetra amin'ny arena ankibon-tany mivoaka eto fa izay tsy mazaka mahazo miala. Izany moa ny teny izay nataony ity filoham-pirenena ity tamin'izany fotoana izany. Rehefa voalaza sy voaresaka atsika ihany koa ny mikasika an'iny filoham-pirenena iny ndeha resika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nataony Augustin Andriamananoro raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga. Zavatra iarahantsika mahalala sy iarahantsika mahita ao anatin'ny tambanjotra ny hoe resaka koveta sy ny t-shirt. Ianareo mizara koveta sy t-shirt nefa tsy mahampy Afrina hoy ireo zay maneho ny hevitra. Ka namaly izany fanehoan-kevitra izany i Augustin Andriamananoro toy izao ny fanehoan-kevitra izay nataony. Betsaka tamin'ireo olona nomena koveta no reny mpianakaviana manasa lamba isanandro. Mazava fa tena io mihitsy ny fitadiavany hanika fintana no omena azy ahafahany manohy ny asany fa tsy tilorana trondro hoy Augustin Andriamananoro ilay filoha lefitry ny anterimeram-pirenena faritany Antananarivo. Mpanohana ny volomboasary ary tsy mivadika amin'ny filoha Andry Rajoelina ny tenako hoy izy hatrany. Kandida nahazo tsodrano tamin'ny filoham-pirenena sy ny antoko TGV Irmara avokoa ireo bentanana milatsaka amin'ny anarany antoko eraky ny Madagasikara. Isan izany i Harlala Ramanantsoa izay tena manana vina ho any Antananarivo renivohitra. Izany moa ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra izay nataony ity Augustin Andriamananoro ity raha ny vahiny tamin'izany fandaharana Solanga izany.
Ary anisan'ny notsindriny ity Augustin Andriamananoro ity ny hoe manana trakefa sy fahaiza-manao ny fitondrana ankehitriny, eo ihany koa ny fahatokisany ireo mpiara-mombonantoka avy any ivelany. Tsy janona izao fitondrana izao raha tsy tanteraka ny fampandrosoana any Madagasikara izay ivilany filoha Andry Rajoelina raha teo. Ireny rehetra ireny moa anisan'ny nambarany Augustin Andriamananoro raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga ny tenany. Nazava ary nahitsy moa ny hafatra izay nomeny iny koa dia anjarantsika tsirairay no mitsakotsako sy mandinika ina hafatra izay nambarany vipanina iny. Rehefa volazantsika ihany koa ny mikasika aniny Augustin Andriamananoro iny, ndeha resika hilazany zavatra hafa indray. Hiresaka kely indray mikasika an'ity ray aman-dreny firenena ity isika, tsy iza moa izany fa filohany antermiera Ndohola. Tsy ansenany fifanarahana momba ilay 4-4 hoy ny valikafatra izay nomeny. Tsy amin'ny anarany antermiera Ndohola ny fifanarahana tamin'ny ilay orinasa mivarotra fiara izay efa tamin'ny taona 2024 ihany koa, fa any olona tsirairay hoy ny filohany antermiera Ndohola, tsy iza moa izany fa General Ravalomanana Risara. Ary anisan'ny notsipihiny ity filohany antermiera Ndohola ity ihany koa ny hoe samy nahazo io taratasy io avokoa nefa na ny olona amperinasa na ireo teo aloha. Mazava fa ny olona teo aloha no namoaka azy io nentina nanaratsina. Resaka izay tsy tokony hiparitaka amin'ny tambanjotra an-tserasera akora ny fanazavana hatrany izay noentiny ity filohany antermiera Ndohola ity, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hajaina General Ravalomanana Risara. Nazava sy nahitsy moa ny valikafatra izay nomeny ity filohany antermiera Ndohola Andriamatoa Hajaina General Ravalomanana Risara ity ny amin'ny rehetra izay nolazaintsika teo ireny. Rehefa volazantsika ihany koa ny mikasika an'izay, ndeha resika hilazany zavatra manaraka indray izay tokony ampahafantarina foana sy ireo rehetra izay tokony tsara ho fantatra hatrany. Rehefa namoaka ny fanehoan-keviny tao anatin'ny tambanjotra moa ity namana hitantsika amin'ny sary ity dia be dia be ny olona nilaza sy nampiatsia azy ny hoe nilasa ny tsy fanadino hoe fa mijanona ho tantara ary ny tantara dia tsy ho voafafa fa mipetraka ho tantara izay. Ity namana ity moa dia niteny hoe hampiditra 10 miliara de dolara ho an'ny Madagasikara ny fisokafany orinasa base toliara. Be mpitady koa ny fasimainty zao amin'ireo firenena any ivelany ka efa fanantenana ho an'ny Madagasikara izany. Izany fanehoan-kevitra izay nataony izany na tonga ireo nilazany hoe nilasa ny tsy fanadino fa mijanona ho tantara ary ny tantara dia tsy ho voafafa fa mipetraka ho tantara izay. Asa raha tsaronareo fa tamin'izany fotoana izany i Andriamatoa Tinoka Roberto dia niady mafy ary tsy nanaiky an'io base toliara io. Zao ianareo mianakavy dia milaza fa hoe tena tombontsoa ho an'ny malagasy ary tombony ho an'ny Madagasikara io fasimainty sy ny resaka base toliara io. Tompoko vavy sy tompoko lahy raha lasy raha nabavy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia makasitraka anareo rehetra na vitany hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisesy tsy mijanona tsenky ato. Zay fa tsy halaveny ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray io.